malalo amin'ny tompo rehetra arabaitsika rehetrarehetra tratra amin'ny pasika andro lehibe zany andro manandaza andro naharesen'i jesosy ny fahafatesana zany tsy lisolo zay natahotafafatesana sotran' jesosy araka ny teniny hoe fa maty kristia pasika ho antsika hame voninahitra azy isika voninahitra neby ho an'andriamanitra rery any halleloia masina 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 jehova tompony maro enika voninahitra amin'ny rehetra amen raha isika jaona toko faharoapolo jaona toko faharoapolo aorinan'izay ny hira fa 1:70 io fa resy zao a na de ny fasana aza jaona toko faharoapolo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo amin'ny anaran'i jesosy ary tamin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro dia nandeha maraina koa mbola maizimaizina ho akany any fasana Maria Magdalena ka hitan'ny fasitra tamin'ny fasana dia niazakazana kany amin'ny Simona Petera sy ilay mpianatra tiany Jesosy izy ka nanao hoe nalain'olona tao am-pasana ny tompo ka tsy fantatra izany ometrahana azy dia nandeha Petera sy ilay mpianatra anankiray kany amin'ny fasana ary niara-ny azakazaka izy roa lahy ary ilay mpianatra anankiray niazakazaka niotra amin'ny Petera ka tondra aloha teo amin'ny fasana ary no niondrika nitsirika izy dia tsy nahita ny lambato nipetraka teo nefa tsy niditra tao izy ary avy koa Simona Petera nanaraka azy dia niditra tao am-pasana ka nijery ny lambapato mipetraka teo ary ny olona zay nafeny lohany ary ny losara zay nafeny lohany tsy mba mipetraka teo amin'ny lambapaty fa voavalona natokana ary tamin'izay dia niditra koa ilay mpianatra anankiray zay tonga taloha tao amin'ny fasana ary nahita ka nino velona ny tomponao teka ho an'ny tompontsika amin'izany rehetrarehetrarehetra zany sotra Jesosy efa resy zao a na andeha ny fasana aza efa resy na andeha ny fasana zany fahafatesana zany napatahotra ny olona rehetrarehetra fanandresana zany Jesosy maty izy nitondra ny aretintsika rehetra nitondra ny fahafatesantsika rehetra hoy izy amin'ny mpaminanina Isaia lasa zay nozina tsy nisy napatahotra tsony fa napatahotra zany hoe maty zany taloha mampitomany zany ray volana misaona foana ray volana mitomany foana satria lasa le andro ny ekinana maizina ny andro
ohatrany hoe vita am'izay ny ianao a tsisy nininona azo antenaina ntsony fa rehefa maty Jesosy tsangana tamin'ny maty izy a tondra ny fahotantsika rehetra izy izy a lasa ny ozina rehetra ho ny andininy faharoa fahatelo Kristy ny santatra fahatelo efa lasa takoa zao ny ozina rehetra nasehon'i Jesosy miariary zao ny fitiavany izay tsy misy vetra andininy fahatelo ihany efa raha tsy nitsangany Kristy io za fona daholo toroteninay satria nitsangana tamin'ny maty Kristy a dia izy am'izay nitondra antsika any paradisa ho fiainana mandrakizay a ho an'izay mino azy Kristy ny santatra sy lalana makany ao an-tranony ray mivotsara zao ny fifaliany manerana ny nosy ny andininy fahaefatra Kristy voninahitra ny eo anao Andriamanitra lay masina indrindra lay ambony indrindra lay mahery indrindra tompony hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra maty ianao sy olonvonanay ianao tsangana tamin'ny maty ianao na dia nalevona aza na ave nidina tao am-pasana aza tsy naresy anao ny fasana zany ny fifalianay Jesosy zany mampitombona ny finoanay ankehitriny koa dia mangataka anao ankehitriny Jesosy ny fifalian'ny anjelinao any an-danitra any rondraona tahaka ny ranobe talakotrokotroka tahaka ny varatra zany ny fifaliana lehibe any an-danitra any satria vahoaka maro be lasany fahanovonjenao daholo sotranao zay izay koa zao amin'ny andro pasika zao a mandray anjara amin'ny fiderananao fankalazananao fa le mahery ny tomponay zay nivavana isan-kalahady ho fahatsiarovana ny andro lahady izay tsangananao tamin'ny maty Jesosy a na dia tsy tahaka ny fombany any an-danitra amin'ireo drivotra beara tsotsotra ihany Jesosy a miondrika izay a mame voninahitra anao raisy fahavokatry ny fonay rehetra manao hoe basta Jehova tomponaro entra ny vonany tamin'ny rehetra amen petraka isika ho nahita amin'ny Maria nahita ny voamaraina be voamangiran'ny ratsy efa lasa daholo ny vehivavy
hitotra menaka manitra fa hoe andro any anehony tsangana amin'ny maty Jesosy andro ny andro fahatelo tsy hitatsony lasa ny vehivavy ny azakazaka nakanepasana vo nitsirika teo-pasana tsy nahita ninonina Jesosy teo tsy teo tsony jereo nany namonosana azy valina tsara eo an-dohany jerena deo ny lambapaty rehetra valina tsara eo amin'ny tongony gako Maria tsy mitovy tso zao filazan'ny mpianatra rehetrarehetrarehetra satria tsisy nahita hoe ahoana zany fomba nitsanganany tamin'ny maty zany de samihafa sasany manao hoe i Maria voalohany indrindra ohatran'ny olona miandry sa ohatran'ny gardien eo fasana nantany Maria azafady tompoko sao de mbo nisy niditra tato-pasana tato de nangalariny ny fatiny Jesosy hoy Jesosy fa tsy fantany tsy fantany ho Jesosy io satria ny akanjo rovitra izy olona tambany vohatra be ry Maria ho Jesosy niratra zay masiny Maria nahoana ozy no ato amin'ny maty nitadiavana reny velona tsy ato izy fifanitsangana jereo mifasana jereo ny lambapaty tsy ato tsony izy nahiratra Jesosy am'izay masony zay vao fantatry Maria nde hikodika eo am' Jesosy izy nataony Jesosy hoe aza mikasika aloha fa mbola tsy tany amin'ny raiko any ndana lazao amin'ny mpianatra rehetra velona Jesosy tena velona Jesosy tsy vitan'izany fa tonga ny mpianatra izy mpianatra ne tamin'izany ka sitrika tanaty lavabato daholo misitrika nanomboka tamin'ny zoma hariva nafatesany sabotsy tontolon'ny andro lahady maraina tsy samamely lafo akory matahotra sy ho hita amin'ny miaramila hoe misy olona atao anaty lavabato ato vita zay lasa am'izay izy ny azakazaka nakany amin'le mpianatra nahita ny tompo ary reto dododododo tsisy namaly aloha dodododo voya fa izy zao Maria any ay everiny fa miaramila de tsy nivoainy fa hoe Maria fa ahoana zao ro Maria tsy fantatra onge fa ho azany miaramila tsika tia ny vononitsika maninona ty ianao mifalia am'izay nahita ny tompo aiza olona efa maty nahita azy aho aingana azakazaka am'izay Petera moa no tena matanjaka indrindra misy arabata na ratsaina ara-panahy ny azakazana izy mpianatra tonga tao am-pasana jerena ato tsisy fatitsony ary ny lambapaty to valina tsara daholo fa ahoana de hivoaka mipasana am'izay izy hafa indray ny filazana zay nahita anjely anankirozy de naheno horory tany aiza zay zany no nampisokatra n'le varavara-pasana vato be le horory tany
herin'iza moa zany herin'Andriamanitra zany nanokatra ny fasana. Tsy ato izy efa velona, tsarovo ny anjely teny zay lazainy taminareo. Vita zay nino am'izay izy, nino teka ho an'ny tompontsika raha mba mino anao e. Raha mba mino an'izany anao de faly be Jesosy hoe tena nino ny mpianatra ankehitriny, nino koa tsika kristianina ankehitriny. Zany na tonga ny silamo ane zao tena tezitra be mihitsy ho ny voalazan'ny Matio hoe tsy nitsangana maty zany izy, ataovy hoe nisy nangalatra. Raha tahazo vola ianareo ka mahita silamo dia miteneny hoe alleloia, tsangana tamin'ny matiny Jesosynay. Dia hoe aza miteniteny zany, voalazan'ny Matio mihitsy zany fanomena vola be tam'izany fotoana zany zay nangina. Aza miteniteny zany ma tsy nitsangana tamin'ny maty zany izy. Raha tahazo vola ianao mankanisa mandraky tiany androany io taloha raha 3 500 000 nomeny, zao nasondrony 7 500 000 de mangina. Tsy zakany mihitsy ny anay koa zao mba hitsangana amin'ny maty hoy izy tamin'ny Mahome, zay moa ny mpaminany lehibe an'zareo silamo. Hitanao fa hitsangana amin'ny maty koa ny anay. Nalevony Mahome andro voalohany, andro faharoa, andro fahatelo, tsisy nitsangana. Ny anay zany andro fahaefatra mba herinao ny anay. Ny andro fahaefatra tsy nitsangana, ny andro fahadimy, andro fahaenina, andro fahafito, kepoka teo am'izay silamo fa tsy mba nitsangana tamin'ny maty Kristy. Dia eo ny mampialina azy ka aza mety fitapitahana foana ianao fa zava-dozany miala amin'i Jesosy. Zay niteniteny zany taminy dia nahazo vola be fa Jesosy kosa fa ny mpianany kosa nanao hoe tena nahita ny tompo Ny rehefa 3:7 efa re vety zao ny fandresena. Alleluia, Jesosy Kristy no obiana, azonay famonjena verinay tareo adina. Ka izao dia arabaina anao mpanjakanay ajaina ka nazova mitaraina misy vonjy maina. Andininy voalohany sy ny faharoa. Tsangantsika rehetrarehetra tekotsika amin'izany miaraka amin'izany. Vety zany fandresena vita, Vita
faly zay afaka nytahotra rehetrarehetrarehetrarehetra tena vitanao ny fandresena vita tomboka se zay maty rehetrarehetra ho ianao a de hitsangana amin'ny maty daholo a ody ho sambatra any aminao mandrakizay voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery any alleluia masina 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 Jehova fantondrana rehetritsika rehetra Jesosy tondra ny ozina rehetra Jesosy zany ny fifaliantsika ankehitriny petraka kavanan'Andriamanitra ray izy ozy a de mivavaka ho antsika isan'andro 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 sarobidy ny any rano ny andininy fahatelo ny fitiavany sy lany ny fatorana ivahany ahobio-ny heritany diny faefatra fitiavany fitiavany tsika ny fatorany fatorana ka obelana ka sarobelo azy fitiavany fitiavany tsika ny fatorana vavaksika sotra Jesosy fatoranay ny vanao noho ny amin'ny rano ny aretinay sitranonao a noho ny amin'ny rano eny nanolotra ny ainao tembony azy fijalianao noho ny fitiavana anay misaotra Jesosy misaotra 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 ankehitriny Jesosy mino tanterak'izay araka ny teninao Jesosy hoe sambatra zay tsy mba nahita nefa mino izahay zany Jesosy de ao anatiny tsy mba nahitana tsangananao tamin'ny maty zay fa mino de hiara-tsambatra aminao Jesosy saotra tompo saotra mamitra fo saotra Jesosy zay rehetrarehetra o Jesosy satria na tsy aro ny teninao foana hoe tsy mba olombelona akorika ho tofo e no ny amin'ny anarako de hononiko ny fahatezerako namelanay rehetra ianao mandefitra mihitsy ianao satria tianay ianao zay koa Jesosy de mahatsiaro fa tena tianay ianao ka anatanteraka ny teniny mpanao salamo hoe sambatra ny olona sy voavelany sy voasarana fahotany sambatra ny olona tsy misy fitaka mino Andriamanitra raisy tokalanatra sy ny tany ary mino Jesosy Kristy zay torotorola tamin'ny fanay masina de araka marivelitsiny itsara napakotaata mbola tamin'ny azo fijaliana matika naleo ediny tany amin'ny fiainantsika tsanga tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo miakatra ho any an-danitra mipetraka kavan'Andriamanitra raisy to avy any lehibe tsara ny vera sy maty mino fanay masina fiangonana masina manera zao tontolo zao fiangonana olona masina ny fahalalakely fitsangarana ny tenany maty
ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mitanteraka voninahitra neo an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, etra voninahitra rehetra. Tanteraka tokony izany. Raisina zanaka ary vahamasina. Petraka isika. Dia rehefa aveo rehefa vita ny rakitra ka atolotra ny rakitra dia mangataka olona roa ihany roa vavolombelona nasitra ny Jesosy tamin'ny aretim-be tamin'ity herinandro masina ity na afaka tamin'ny zava-doza be nazo ny fiainany mba hiderantsika ny tombo tokoa. Sotra Jesosy. Faly mirabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy natratra n'izao andro Pasika izao. Velona la Jesosy tompontsika nitsangana tamin'ny maty mino fa zay rehetra maty teo amin'ny fiainanao dia hiara hitsangana aminy amin'izao taona ny fananganana izao. Ireto mba misy tômôbilina akisaka kely ny azafady maiky. Ny numéro OK 158 IVR, OK 158 IVR, sy ny tômôbilina 9935 TBV. Angatana mba akisaka ary mba mety tompoko manaraka dia mba jerentsika tsara sendra fivoahan'ny tômôbilina ny hijanonantsika. Toy izao indray ireo mpanompon'Andriamanitra misy araiky amin'ny 30 mianadahy-mianaka mahatratra ny tsingeritaona naterahany amin'ity androany ity. Hotononona mpanajana ny anaran'izy ireo Ramatoa sy Andriamatoa isany. Ranivo Arsoa Saondra, Andriamanantena Haingony Aina, Rahantriny Aina Antatiana, Rakoto Arsoa Eritiana Charles, Rasafindray be Lantoniaina Yarvola, Rasoa Armanana Yolande, Ramarimanana Benjamina, Rakotondra Benja Vonsofara, Rasoa Artsara Charline, Rombaka Hervé Zaraniaina, Rasolofoniaina Mirado Andry Notoavina, Rakotondra Manana Anta, Raltina Mariana, Manatso Andi Rianala, Rabetokotany Aina Luca, Raharso Justine, Ranaifson Nomentso Fandresena Saintia, Raveloary Manatso Mirado, Toky sy Feizoro anniversaire ny mariage, Ramanatseheny Nicole Patricia, Rasoa Arvola Mariette, Silavy Narmalala Sarobidy, Miandro Soa Miandro Vola, Rahantavololona Florence, Rakaritso Unitiniaina Fenidina, Rakarizona Matoky Fandresena, Ramaro Sandratana Bernardin, sy Raharonoro Clarisse 5 taona ny mariage, Razafy Razanamandy, Ratolo Zanahary Sotra Fitahian'ny Avo, Randriana Solo Arsomanitra, ary Andria Miadana Erika sy Ralonoro Fenosoa tsingeritaona ny mariage. Ireo le mpanompon'Andriamanitra izay nahatonga ny anaran'ity tia amin'izao andro Paka izao. Fa nahoanao kosa na nahatonga ny anarany ianao na tsy nahatonga, ny cadeau dia omen'ny tompo ho antsika rehetra dia ao amin'ny Salamo 1:50 ka ny 9:40 ka hatramin'ny 9:40. Salamo 1:50 ny 9:40 ka hatramin'ny 9:40 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: satria izaho no niraiketan'ny fitiavany dia hamonjy azy aho. Anandratra azy ho any amin'ny avo aho satria mahalala ny anarako izy. Iantso ahy izy dia hamaly azy aho, eo aminy aho raha ory izy, hamonjy sy hanome voninahitra azy aho, ovokisako fahaelavelona izy ary asehoko azy ny famonjeko. Amen. Ho tanteraka aminareo amintsika rehetra ne izany, ndao hitsangana hivavaka ho azy ireo tsika rehetra. Voninahitra ny eo anao rery ihany.
ry Andriamanitra ray zanaka fanamasina, lay tomponay, lay mpanjakanay, lay Andriamanitray, lay tena tianay ka nahafoniainy teo ambony azo fijaliana, anavotana amonjenanay ary nitsangana ho velona indray. Misaotranao zay satria raha matoa zay ny toy izao dia tsisy avy aminay fa avy aminao zany. Reo ny mpanomponao Jesosy, raika amin'ny 30 menadamianaka nanoratra anarany ety, misy ny tsy nahasoratra fa mitrotra ambavaka an'izy ireo zay nanana ny tsingeritaona maro samihafa izahay. Hitanao ny aminy, fantatrao tsirairay ireo fa ianao nefa niteny hoe na dia ny volondohanay arane dia vo isanao ka niangatahanay aminao indrindra amin'izao andro paka izao, nitsangana ianao, velona ianao, atao velona mandrakariva ny anatin'ny fonony tsirairay ianao, anangana zay rehetra rava tamin'ny tsirairay ianao ary se ho mandrakariva fa mpanomponao reo efa novodinao tsy mba hoarinao. Omeo azy fanampony teny mamy, ny fanahany fahendrena avany aminao andianany mandrakariva eo ambanin'ny fahatahorana anao. Dia taio Jesosy mba tena hanompo anao ampifaliana fa tsy hampisy etona, mba ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Misaotra Jesosy, anao ny dera, anao ny aja, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Tsy maintsy asiana paosy kely tahaka an'izay fa visaka dada tory-teny zao. Jereo tsara ao amin'ny Isaia 3:10. Isaia 3:10. Andiny 4 sy 5. Mitondra ny herentsika rehetra izy sady ny vesatra ny fahorentsika. Kanjo isika kosa nanazo ny kapoana sy nasian'Andriamanitra sy nampahoriana, nefa izy dia voalefina no ny fahatsitsitsika. Maty Jesosy. Milaza inona amina moa zany? Tady dio fa ny andro sabotsy dia efa nilazany Jesosy mihitsiny ao soratra masina. Hoy ny voalazany bokin'ny Luka, idio apasany Jesosy hoy ny miaramila, asio tomboka se mihitsiny, amafiso amin'izay ny fiambenana. Tady dio ry havana fa tsy zaka ny devoly mihitsy ianao mino, fa Jesosy dia nitsangana tamin'ny maty. Tsy zakany zany, amafiso probleminao rehetrarehetra io zany rehefa mieritreritra ianao ny amako an'izany dia amafiso ny Satana mihitsy ny fonao. Tsy afaka io ndana mamoy fo, ndana mamony tena, tsy mahafaka an'izany tsika. Mbola namafisina ihany zany, mitombo foana blocage rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao. Dekizy tsy afa-panadinana zay nanambady tsy miteraka. Zany no amafisiny devoly akely ainanao, tsy anananao finoana intsony. Lany fotoana tantarana zany, fa zao lazaiko anao zay nanakavana, tena manankareny zany. Plano kalan'oro zany, manana fiara be dehibe zany, manana trano be dehibe zany. Nataon'i Jesosy hoe mandana anao izy izy amin'io havanao io, aza mandray tanana azy akory, tonga dia nyroy ny devoly kalan'oro, tonga ny amin'ny 10 zay vao tonga tany. Faly ny olona tonga zay tonga dia nandroka devoly.
pasterareo laza ny tany tamin'izany may mianaran'i Jesosy natao daholo ny fandroana devoly rehetrarehetrarehetrarehetra ina ozy anao ny seho torabato zany nazo anay zany miratra amin'ny masoko misaotra an'Andriamanitra tsy mahita an'le vato angambana zara tena gaga mihitsy hoe inona daholo zany torabato ohatran'ny ranorana zany any amin'ny tafitrano eo akaikinao akaikin'ny tongotrao pa zay tandre moa Jesosy ny tananao azampidinina mihitsy may natory amin'ny efatra maraina nataony Jesosy hoe mandana mitsoka am'izay fanaka namany be deaibe ny kalan'olo amonanareo rolahy Jesosy amin'ny efatra maraina ane zao hoe tsy maintsy mody ianareo mody any an-daingo tamin'izay fotoana zay aingakaingana atsifony kiraro taony akanjo okizay andao aingana antsika andefa hoabo ny kalan'olo be deaibe tampotampoka teo zay fa mivovo daholo ny alika rehetrarehetrarehetra nanomboka ny torabato tsangana foana ny tananay nanomboka am'izao zay ohatra feona miaramila manakorotsana basy krakrakrak be deaibe amanjato krak nanodina tena izay ny tena namperikerika mihitsy nanao hoe matysika ro lahy efa tonga sahady izy atsaka ny tananao Jesosy nasinday ny tany hoe may ina ny hafarano izy nareo tsy fantatro zay ny nampierika zany hoe tsy maintsy ataony devoly za amperikerika anao foana ampitombony foana ny tahotra ao nefatra sasany zay tafavoaka indro isy tômôbilina nandray anay afaka ny tahotra nanomboka teo afaka vity zay makapyandry am'izay anao zao zay odorana dododolo ny lambany menamena be mahatratra efa metatra ohatran'ireny voaly reny nanamasinana le fianakavianay zany ty tompoko dorana aiza daholo na variana zany falaziko anao ifototra hazo io tsy maintsy ngotana tsy maintsy dorana fa nidorana izy zany hazo zany ranondorana indray eninao mihitsy hoe ranondorana nefa zay tsy lena misy fomba foanao entin'Andriamanitra hamahana olana anao tadio zany misy fomba foana entin'Andriamanitra mahana olana anao vity zay de nidaraboka am'izay le fianakaviana manaika pastera fa tena mahery ny Andriamanitra ao ndao aro ahy ianao hivavaka am'izay ho any an-taninarivo de tonga teto izy an'olo tena eny pastera anaikan'i Jesosy am'izay eny pastera anarany kanalolo am'izay eny pastera tsara be zany fa vavaka tamin'ny tompo ina ho a Jesosy no atao tena anompo anao tokoa ve ty olona ty tena iova am'izay de ho Jesosy tamiko tamin'izany hoe mandainga be io pastera mandainga be io andao any aseko anao hoe tampoka teo de nahita famantarana
ino ny le avanay ao anaty afo be tomany kikika vonjeo alesy a vonjeo alesy a vonjeo alesy a de oza manasasa iny ara-ny tady aizany atongavaka any anaty afo be any aletsy a midina misy alato ny afo be de trotroy a zaho a tsy tongany fa iny ny tady e amjenanao fa za tsy tongany teo Jesosy hitanao hitondranao anaty afo be tahaka azy ny mamaika azy fa io oloa tsy meritreritra ny ova nala elo ah anarana izy niditra-piomana ndray andro ihany de niala rehefa niala izy a afaka herinandron'iny miteny tampo izy pastera tsy isy vola kaika le manaraka an' Jesosy aloha iverina ninona ho ay ianao aleko mipikaran'oro ihany ka iny a manan-karena manan-koanikoany zany neka tsy miasa mihitsy miteny fotsiny izy hoe manamba izy zay le roandroany e masainkalan'oro zay olona 12 ny tonga tany tsisy mpahandro sakafo tonga de nikoverany napetraka lambatratabatra sy ny vilia miatso ny kalan'oro izy tsy fantaroa le siko ataony tonga ny rivotra be avy any totiny izy ahoan'izay zay tsy mahita azy fa ny feo ny eninay manamba iny le tsy androany ay ka iny ny lana akovary zay na atao daholo ny komandy rehetra ny aina kisosy tavikena de na inomby de na na zay na daholo ny komandy rehetra lasa le kalan'oro avy any 10 minitra avy any tonga izy reo daholo ny komandinareo angalariny eny amin'ny hotely zay zany mieritrereta nareo mpanao hotely angalariny omeny le olona miompy azy zay aty tsy mandry vary tsy metsena tsy mamaky loha zay tsy anaraka an' Jesosynao Jesosynao mahantra aloha pastery verin-dalana ay herinandro taorinan'iny a maty izy mahagaga ny andriavana malala rehefa anaraka an' Jesosy de hatramin'ny farany zay ihany nangatahany Jesosy ianao efa lefany aminao ny tady io Jesosy raiso mandray an'io nao voavonjy tsy mandray an'io nao maty zay ihany aza miala am' Jesosy zay isami mahereza tompo fa la ny andro moa ny andro fandraisana raha to mbola be dibe no atao a tsangantsika rehetrarehetra ivavaka Jesosy vita ny famonjena fa rehefa tsy mety mandray zay resiny devoly tovy mandray anao foana mino anao foana fa ianao ny malala ny omponay e reo olona mivavaka reo pastera ny akabazan'ireo tsy manaiky de atahoana ho azany Jesosy voaloha izy hoany maty amin'ny tsifinony ka de zay ny mampiheritreritra anay Jesosy efa vita ny famonjena zay manaiky an'izany manaraka an'izany de voavonjy sotra tompo voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany masina 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 Jehova aika antany rehetra petraka sekery mangataka olona anankiroa hoe zay sitrana tamin'ny herinandro masina iny
na aretina be zany na olana be zany roa ihany sotra tompo hiakatra ty amin'ny alitara Jesosy mpitarika endrika vavakisika voninahitra aneo anao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina misaotra noho ny fitantananao misaotra noho ny famindraponao misaotra noho ny fahasoavanao ijoro vavolombelona eto izay Jesosy aoka amin'ny voninahitra ao no iseho eto alleluia amen nijoroko vavolombelona eto nerovan'i Jesosy anahy tamin'ny loza tampoka tamin'ny atalata le loza tany a Beoririka iny le tapaka frein iny za nandeha naka entana tany a Beoririka tamin'ny andro iny de eo akaikin'iny tôbila tapaka frein iny mihitsy no tokony andehanako aka entana de nandeha vao nandroso aloloha kely aloha zany efa tonga tany de ohatrany tonga saina tampoka hoe andeha aka entana etsy ampita eo akaiky teo amin'ny ilany teo nefa io toerana io tsy fakako entana mihitsy io tsy pakao fa efa nandroso andeha epita hoery amin'le nisy an'le loza de mbola tsy nakeny fa nandroso kely de miverina nakao amin'le fakana entana tsy falehako mihitsy mbola tsy nakao fa zao ny tao ansaiko hoe andeha anandrana aka entana ato fa tsy zavatra tsy hay zany fa aloha anandrana ato de nitsofoka tao de rehefa nitsofoka kely teo fa amoron-dalana teo any izy vao nitsofoka teo de nijery entana teo amin'ny vitrine teo de vao nijery de tonga de nisy olona niorakoraka be de oza hoe misy grevy angamba de nitsikilo ohatr'izao akay le tôbila tapaka frein iny nandeha ohatr'izao de oza Jesosy misaotra anao aza fa raha nepita teny teo amin'le lalana andehanako aketana mihitsy de voadona teo de torakovitra teo aloha de avy eo anaka entana de tonga de za tsy sanjerana zay olona naratra sy naninona tao fa lasa nitsoka de voninahitra Andriamanitra rery ihany zany fa fiarovana anahy de naviliny tany amin'ny toerana mbola tsy tokony alehako akory fa mifahasoavany de velonaina somatsara tsy naratra fa zao tafajoritra ao noho ny voninahitra Andriamanitra amen. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Tena tiantsika Jesosy fananana zaza anankiray izay izay zanaka tsy anala izy fa taizitaizako mbola kely any afiziny teo anatrehako ary mbola tena hoe vao herinandro tapabolana tao anatin'izany rehefa nanana sehony Jesosy ny voninahitra ny anarany satria tsy mahefa na inona amin'ny olombelona tokoa Andriamanitra fa Andriamanitra ny mahay zavatra rehetra rehefa tonga teo anatrehako izy de tsy nono tsy nisotro an'irenydronono reny na Nestlé na Nirsi vao tonga teo anatrehako izy de vaky ny lohako tamin'izay hoe Andriamanitra lasa mpamono olona fa tena tsy hitako satria raha averiko ty ny reniny efa tsy hitantsony fa efa nandafa tsy hitaiza azy naroviana fa efa nafony iny de tsy nanino de tao anatin'izany rehavana de ny rahan'i Jesosy nomena anazy tsy raha mafana fa raha mangatsiaka de amin'izao fotoana izao izy efa lehibe somatsara fa tao anatin'izany
fangejana nataon'ny satananay satria na dia tao anatin'izany ary izy dia tsy fantatro hoe izany ve misy ny mamosafy sa ahoana tsy nalana fanivavaka ho azy foana satria raha teo amin'ny fiarahamonina tao anatin'ny tokantrano dia hitako mihitsy hoe misy fanenjehana satria izany teraka fa tsy hoe tsy niteraka fa ny fanenjehana dia hoe manendrika miseho mpanan-karena miseho manana miseho milay dia hitan'ny olona mihitsy ny fahaseranako ny taiza azy fa izany efa tsy kivy ary tao anatin'izany dia botsina ny kibony dia nanomboka tsy mahinakanina izy fa raha tao anatin'ny finanankanina dia ohatrany hoe mitsetra fa navetin-kanina na rano dia ohatrany tsy safina daholo fa rehefa nangataka tamin'i Jesosy tena mba hipahirato ny masoko raha mbola jamba fa hoentiko any amin'izao fiangonana amin'izao fotoana herinandro masina izao ty izy azy ty atao fantatro fa eo akaikinay mandrakariva ianao dia tao anatin'izany rehefa nany talata masina tamin'izay fotoana izay no nanokafan'i Jesosy raha nisotro rahan'i Jesosy teto izay ny vavany lalakanina fa mivoaka teto izay avy mihinana sakafo dia mihinana paty-jaune teo ambadika teo ilay zaza mahina-kanina mihinan-kanina somatsara izy ilay tsy napiditra ninina tao amin'ny vatany iny rehefa tao anatin'izany indray dia mbola nandeha ihany ny asan'ny satana fa rehefa nandeha izy teo amin'ny heritaona teo efa falifaly hoe andeha efa mba olona kely izany afaka nandeha fa ny anjarany rano amin'ny termosy 3 litre ohatrany hoe voafingana tampoka tao anatin'ilay rano tamin'ny termosy niendaka daholo ny hodiny ray manontolo iny hatrany amin'ny ratsany kely tena teo mbola kivy aho hoe mamono olona Jesosy fonjeo fa inona fa tsy natao rahan'i Jesosy ny tao aminy satria nitamberina amiko daholo ny afa Jesosy satria miteny ny olona hoe hoetany ampanohody may hoetany amin'izao fa za kosa tsy niteny fa hoy izay hoe ny rahan'i Jesosy manasitrana dia sasako amin'ny rahan'i Jesosy foana izy tsy mba natsiaro ny ferinainy izany na nisy traky aza tao anatin'izany indray rehefa le bebe kely indray izy mbola nabotsina tamin'ny efa sakafo izany tampotampoka teo izy ny antso fonjeo hoe neny fonjeo dia azotsoa Jesosy satria efa nainteny izy atsoa Jesosy dia efa ahoana ho faty fa atsoa Jesosy dia izy hoe efa mahay Jesosy ianao fa Jesosy ny tompony andro ny ainan'ny olona ary mahay mampitombo ny andro iainana dia ndao tsika metra tanana fa izay asa maizina ho rava sy homenatra izay manao ratsy rehefa niaraka nametraka tanana teo izay ampoka indrem-pandeha ny kibony vary manta ny tao afaka soma tsara ny aretina ary ankehitriny izany zazy izany takiany Jesosy moa fa androany izany efa nisy nare ihany fa androany izy va teteraka eto atsika rehetra tsy miova ny Andriamanitra tsika fa hatramina FPVM dia tsy nitsahatra naneho zava-mahagaga tamin'ny fiainako Jesosy na dia misy aza amin'ny fahoriana sy ny fijaliana ary tena miteny izy raha tena mahatoky ianao ary tena manoro lalana fa zao zany sazy izany izy somary kelikely fa nandeha ny ry aretiny be roan'ny olona izy andana mandeha fa tia filina kely io tratran'ny confirmant le tratran'ny Covid ireny izany fa tena tsy nitsahatra nandinika ny fitondran'Andriamanitra azy satria natahotra mihitsy hoe inona moa ny ratsy ataon'ny olona raha manasoa ny olona raha mifanasoa ny olona inona ny ratsy ho an'ny ratsy fanahana efa dia ny manenjika sy ny manaratsy ry havana fa Andriamanitra tsika dia miteny hoe mela amin'ny ratsy dia izany rehetrarehetra izany tsy tratrany aretina ary mandrak'androany nitazako anazy tsy tafiditra ao amina paracetamol azy voninahitra ao an'Andriamanitra rerehany ijoroako fahavolombelona izany revana dia za zao moa zany marary dia ny aretina izay mahazo anazy zany tena tsy tompony tenako efa tany naty famoizam-po dia voninahitra reto an'Andriamanitra fa dia za moa za dia iasana ty foana izany mamonjy fotoana iasana ty ampiangonana foana izany dia efa ampandrona ary dia mpanompon'Andriamanitra izay niasa tamiko mihitsy moa izany no miteny indrindra efa vitan'Andriamanitra ny soa atao amindria dia mba mijoro fahavolombelona fa dia za moa izany efa tena tsoroka aminareo izany hoe efa manana famoizam-po mihitsy izany tena te hamontena noho ny amin'ilay aretina izay mahazo anahy dia tena voninahitra reto an'Andriamanitra fa atao tamiko ny asa
dia tanterahana amiko foana zany izay zavatra angatany tenen'ny mpanompon'Andriamanitra hoe zao atao zao atao zao tsy atao zao tsy atao dia voninahitra reto an'Andriamanitra fa dia sitrana soamasara dia tena tsy mahary tsony dia za lasa mpampianatra teny français amin'izao dia voninahitra reto an'Andriamanitra fa tena nisy fivavahana teo amin'ny tenako a ry aman-dreniko moa zany efa za moa zany efa gambotsy efa maty dadanay sy mamanay dia amin'ilay aretina izay nahazo anahy zany a dia na ny fianakaviana zany ohatrany hoe tsy miraharaha zany satria ohatrany hoe ilay aretina mahazo anahy ve zany dia ohatrany hoe hifindrafindrana dia tena ohatrany hoe tsy misy fianakaviana tena hiaterana tsony dia za moa reto a za zany amin'izao a lasa mpampianatra français satria moa za tany amin'ny alliance foana nianatra dia za amin'izao lasa voninahitra an'Andriamanitra amen'Andriamanitra ny asan'Andriamanitra aloha zany ataoko a ny fivavahana dia am-piangonana dia izay asa torana hoe zao atao zao atao a dia za reto tsy hanadino an'Andriamanitra fa dia voninahitra alohan'Andriamanitra fa dia za zay tena saika mofo a dia sitrana soamatsara tsy marary tsony amin'izao a fa lasa mampianatra olona teny français dia voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ihany. Sotra ny tompontsika miasa amin'izany fijoroana vavolombelona izany. Ty mbola misy tomobile ray akisaka CO 82 YA. CO 82 YA mba akisaka azafady tompoko. Ankehitriny tsika dia tonga eo amin'ny fotoana natanterahana ny fanatitra. Rehefa paka ohatran'izao tsika, ny fanatitra faharoa dia atolotrotsika ho an'ny ray aman-dreny dada hoentiny andehana tanteraka vakansa kely nandritra n'izay herinandro masina izay izy a tena ny azakazaka teto misy fotoana amin'ny 2 amin'ny enina amin'ny 2 amin'ny enina misy fotoana vizana ary raha mahitsitsika dia ao anatin'ny avizanana ny ray aman-dreny ka noho izany a ny fanatitra ny ampanie zany rehetrarehetra dia ho atolotrotsika daholo ho an'ny dada mba hoentiny ala sasatra ao arinan'izao a herinandro masina sy ny paka izao izay manome ampifaliana no ankasitrahana indrindra hanatanteraka ny hira ny zanatsika dia ao arinan'ny fanatitra dia hanatanteraka ny procession itsika rehetra. Vesetuna Casabitumani Samba Mamuri Fusani Mafinyati etotani Kabi Sesala Jailana Kiss
androany raha matoky azy anao mino fa isy fiainam-baovao fa mivavaka ho anao tanany tsy fohy fa mavonjy anao tena tiny anao Tao amin'ny tompo ampifaliana no era-bananao tonga somatsara eto amin'izao kianja masina dia masina izao miaona amin'ilay mpanjakany mpanjaka izay nameny ainy ho antsika tsirairay avy dia voninahitra n'Andriamanitra ririany dia izao tsika tonga eo amin'ny raharaha-piangonana dia ampitiavana sy ampifaliana koa namakina izany satria raha vaovao mahasokoa ny lasaina aminao amin'izay raharaha-piangonana eto androany filazana ho an'ny mpitandrina misampana sy ny mpitandrina iraka rehetra eto amin'ny fitandremana FPVM Tananandrano araky ny taratasy laharana fa 037 FPVM FFB 2025 dia antsona ny mpitandrina rehetra eto amin'ny fiberen'ny Tananandrano na ao amin'ny sampana na irakiraka ho tonga hamonjy ny fihaonana ao amin'ny BRFB ny 9 mai 2025 amin'ny valora sasany eto Tananandrano riana faharoa fa mialohan'izay aoka samy anoratra ny anarany ao amin'ny sekretariat fiangonana porte numéro 1 ilainy fatongavana présence obligatoire araky ny taratasin'ny PFF ny tony Rakotondrabema Vonitsoa Fara fiangonana fiberen'ny Tananandrano fiantsona ho ampitombona aminareo eny ny fitiavan'Andriamanitra Ray sy fahasoavan'i Jesos Kristy Tompo araky ny tapaka tamin'ny mpievitra rahan'ny fiangonana fiberen'ny Tananandrano ny sabotsy 5 avril 2025 dia anao tanteraka fandokoana ny tafon'ny fiangonana antsona noho izany izay rehetra vonina anao tanteraka izany mba hanatitra ny atonta taratasy rehetra misy ny devis estimatif hatramin'ny 28 avril 2025 ao amin'ny sekretarian'ny fiangonana porte numéro 1 manao veloha aminareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy chorale FPVM CFF tsara ny deran'i Jéhovah sy ankalazany anaranao ry avo indrindra ho FPVM Tananandrano Aram-pandana filazana Pasque 2025, Pasque 2025, Pasque 2025 fifaliana lehibe ho an'ny chorale FPVM CFF ny manasa antsika vahoaka an'Andriamanitra hanatrika ny antsankira lehibe izy taotsaina ny aladin'ny Pasque 20 avril manomboka amin'ny 10:00 ao amin'ny riana fahaefatra izany dia ampitondraina ny loha hevitra hoe Pasque fanavozana satria Jesosy tonga nananganan-drava sy hanaovao ny fiainantsika miaraka amin'ny tononkera-panahy nafantarantsika ny CFF tongava maro fa miandry anao Jesosy hanangana sy hanavao indray ny fiainanao mba hanananao fifaliana miaraka amin'ny ny brao filazana manona ny fiadanan'i Kristy eo amintsika rehetra
ampahafantarina isika mpiara-mivavaka rehetra fa nivokatra ny sampana fafy dia ho tanterana 22 ka hatramin'ny 27 avril 2025 izao toy izao manaraka izao ny fandaharam-potoana talata 22 avril fanokafana anirana ny bokatra ny vokatra izay ataony alarobia 23 avril dia embotra ny alarobia 30 avril no ny antony sy fiasana ny andro ny alarobia 23 avril alakamisy 24 avril fianarana soratra masina mirora sasany no ampitondraina ny loha hevitra hoe ahoana indray no nanganako ny fiainako izay iarahana ny pasteur Maefa Sonna fampinonana sy Rahalara Maherson John Zoma 25 avril fidirana miaraka amin'ny rojo ny avo sy miady goto mamonjy amin'ny bureau sasany ao amin'ny rihana fahaefatra. Sabotsy 26 avril opération Trondro izay tanterana eo ivelan'ny fiangonana alahady 27 avril fotoam-bavaka amin'ny fitora amin'ny folo ary amin'ny rora sasany ny ariva antsampana lehibe Tsirindrakira iarahana amin'ny sampana fafy ny talata 22 alakamisy 24 Zoma 25 misy fizahana maso ny sofina amin'ny sarany 4,000 ariary mankasitraka amin'ny fanohanana ny sampana fafy raha fa vita andrakitra dia mangataka indray mandreny piantso une procession. Mbola tsy vita ny any amin'ny rihana ambony vita daholo eny misy anniversaire zay tsy voavaky teo dia vakina amintsika vetivety raha soany Rina Marina Aingo makalaza ny tsingeritaona ny 14 ny volana avril iroso amin'ny fanatanterahana ny procession tsika andro firavoravoana androany andro ny Pasika ary tao fifaliana ho anao ny miseho eto amin'izao alitara masina izao anatitra ny fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra andeo tanterahantsika ny raha hoe tsy misy hoay afa-tsy Jesosy faly ao miaraka aminy atao fifaliana ho anao mihitsy zany hoe miaraka amin'ny Jesosy indray ilay nandresany fahafatesana andeha hitsangana isika rehetra anatanteraka an'izay ira izay andiny ny voalohany ihany dia hivavaka isika ary iroso amin'ny procession avy eo. Ai afaty Jesu nafutunyareni tani manakarenao maitasi nafanyawa minireau fanyao miaraka mini a Jesu tukana yani nademantaza pulama nawe afanyawa minireau afanyawe fanyamiaraka mini a Jesu tukana yani nademantaza pulama nawe afanyawa minireau endreny fifalianay Jesosy amin'izao andro firavoravona lehibe amin'ny andron'ny Pasika izao miaraka aminay ianao ary zay koa hiara-dalana aminao mandraka riva mandritry ny androm-piainanay ary eo ka tsisy arombaka anay eo amin'ny pelatananao ankasitrao izay rehetra fanatitra tolotray eto anatrehanao androany Jesosy mba hoanitra mampofina any amin'ny lapan'ny voninahitra misaotra Jesosy voninahitra ny eo an'Andriamanitra ireriany. Halleluja, masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniko ny voninahiny tany rehetra. Amen. Roso avy hatrany amin'ny procession isika araka ny hafatra moa izay ampitaina amintsika foana amin'ny fotoana tahaka an'izao dia samy mitondra ny poketrany manaraka azy rehefa manao procession. Sotra tovoka. Mbola toizantsika ampifaliana indray ny raharaha-piangonana.
ny fiadanan'i Kristy iray ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika ny eo aminareo ny promotion feon'Andriamanitra eto amin'ny FRT tanana Andranomapandina dia faly manasantsika rehetra zanaky ny fiangonana tsy ankanavaka mba hanorina anay amin'ny gala évangélique izy ho tanterana ny sabotsy 3 mai 2025 manorika amin'ny fahalora sasany maraina ao amin'ny FPVM Tsaronenana arahana faritra sakafo isan-karazany izy ny tapakely amidy eny an-toerana izay azahoana lo marobe isan-karazany izay iarahantsika amin'ny groupe Daniel sy ny sampana maro izany no atao fanohanana ny ezaka tafika masina lehibe any amin'ny faritra Menabe koa manantena fanotronana amin'ny asan'Andriamanitra tsy misy vidim-pidirana fa tongava maro ho tain'Andriamanitra daholy. Fiangonana protestante avy eto Madagasikara fitandremana Arivomamo vaovao fanasana ezaka tany riavana fifaniana lehibe ao amin'ny fiangonana FPVM Arivomamo vaovao izay manao ezaka tany vatim-piangonana no manasa anareo mba ho tonga maro hiara mitsangatsangana sy mideran'Andriamanitra ny alatsinainy Pasika 21 avril 2025 avy eny amin'ny espasy Soatina Antsorokaitra MSC Tosika ho avy anafana amin'ny fotoan'io ny tarika gasy tsara midera sy ny SLKM ary ny artista évangélika maro misy kilalao maro isan-karazany dia tena ny fantongavanao eny amin'izany toran'izany ny fiangonana FPVM Valimbavaka Nosy Avaratra FPVM Ambohitseheno Pasika mifety Avaradrano fanasana fifaliana ho anay fiangonana FPVM Valimbavaka Nosy Avaratra sy ny FPVM Ambohitseheno no manasantsika mpianaka amin'ny finoana mba hanontrona anay amin'ny Pasika mifety Avaradrano izay etsika lehibe karakaraina ao amin'ny ezaka fananganana fiangonana Rodonta izany dia tao amin'ny terrain Salanitra Anosy Avaratra 19-21 avril 2025 toy izao fandaram-potoana alasabotsy 19 avril kilalao isan-karazany alahady 20 avril manomboka amin'ny 2 ora tolakandro etsika maro samihafa kilalao isan-karazany tournoi alatsinainy 21 avril tontolon'ny andro etsika isan-karazany famaranana tournoi kilalao isan-karazany fisarihana tombola anasanantsika sampana sy fiangonana kosa ny fandraisana anjara amin'ny hira fanatanterana fiderana amin'izany fa indrindrindrindra ny fandraisana anjara amin'ny tourna fota 7 mba hoentina mpiray-antsika sampana ao amin'ny fiangonana FPVM rehetra ny mombamomba ny fandraisana anjara sy ny mety fanapizahana dia efa azo antsoina sy ny laharana apetraka etsy ambany koa dia manantena antsika rehetra ary misaotra antsika sady ary manonona fiadanan'i Kristy ho amintsika rehetra ny tomponina ndraikitra. Ny fiantsona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompony ho aminareo mandrakariva katezata izay sampana kristianina tanora zandriny dia mineo fisaorana sy fankasitrahana ao antsika fiangonana ray aman-dreny diakona pia ireo mpiara-miasa ary ny sampana kateza rehetra noho ny amin'ny fanohanana ny vokatray izy no tanterana la 30 mars lasa teo izany dia nazahoana vola 17,620,000 ariary na 17,620,000 francs ariary 620,000 ariary ary ny fafolony 720,000 ariary dia totra ho fanatsarana ny sasy feto amin'ny fiangonana ny voninatrany ho amin'izany dia ho an'i Jesosy Kristy rery ihany dia mametraka ny veloma mahafinaritra ho anareo nanohana anay ny birao. Ireto kosa ny zanaky ny fiangonana irosan'ny fandrainana tokantrano dia antsika mbavaka sady izy ireo mahafantatra ny anarany ireo raha Zafindrabe Naivosoa Andaniny Madame Veuve Randresina Valina Bako ary Lalao Ankilany dia faly manasa anareo noho ny fanamasinana ny fanambadiany zanany raha Zafindrabe Andro Tolojanahary sy Andrianiriana Valina Nantenaina izay ataony alarobia 23 avril 2025 ao amin'ny fiangonana FPVM Andranomapandana amin'ny forola maraina. Madame Veuve Raza Findrasana Noely Arson Andriamatora Raza Kotonoanina Lova Sombivady Andaniny Andriamatora Kotondra-parany Alain sy Pasteur Yoli Ankilany dia faly manasa anareo hanatrika ny fanambasiana fanambadiany zafiny zanany Razankantoanina Jaki Ertiana sy Rakotondra-parany fanomezana koloina ny avo izay atao amin'ny fiangonana FPVM Andranomapandana
ny sabotsy 26 avril 2025 amin'ny folora maraina. Bebe Armino Andriamatora Kotonaivo Richard, Ramatora Voarso Ernestine Andaniny, Bebe Rasol Nirina Yvonne Espère, Andriamatora Andriany Arso Iva Nirina, Ramatora Soary Malala Yvonne Ankilany, dia faly manasanareo anatriky ny fanambasiany fanambadiany zanany Rakotonaivo Erinantenaina Tolotra sy Andria Miariso Nirlaza Fiderana, izay atao amin'ny fiangonana FPVM Tananandro Ampandrana sabotsy 3 mai 2025 amin'ny folora maraina. Razanandray be Jeannette Rakoto Armanga Philippe mivady andaniny, Andrianay Vojon Alain Gérard Ankilany, dia faly manasanareo anatrika ny fanambasiana fanambadiany zanak'izy ireo Nambinina Rakoto Armanga sy Anissa Andrianay Vojon, izay atao eto amin'ny fiangonana FPVM Tanandrano Ampandrana ny Alarobia alakamisy 8 mai 2025 amin'ny 1 oratandro. Raha misy ny tsy mamety ny fanamasinana ny sasany amin'ireo fanambadiany ireo dia aoka ampilazany ray aman-dreny mpitandrina mialohan'ny fotoana filazana manjo vita ny transina atao tanana ao andretolondre dia nasondray hodany amin'ny divakina aminao ny anarany satria mpiara-mivavaka tamintsika teto sitrak'Andriamanitra no ny antsony mpanompony Randria Mora natolotry ny avo rehefa ny nampindramina aminay ny 20 taona teto an-tany ho ny ray aman-dreniny. Ny nofony dia efa nalevina efa niala tao Amboditsiry tamin'ny 14 avril ary efa napetraka ny taon'ny milona nametrana azy taon'ny fahasandrazany tany Ambatobe fararakitra 50 000 FMG. Rasoary manana Hélène Bebe Mama dia nodimandry ny Alarobia 13 avril 2025 rehefa ny vahiny 7 taona taon-tany ho ny zanany Dekona Pia. Ny nofony dia efa voalevina tamin'ny Katorobe ny alakamisy tamin'ny 14 avril tamin'ireo ora ny romaveloma taon'ny Fikama Fiderana efa napetraka taon'ny fahasandrazany tao Ambatomanga Ambavady Mitafo. Taratasy fisaorana ny ray aman-dreny raitapo amin'ny renibeny ny fianakaviana manontolo dia maneho ny fisaorana sy fankasitrahana ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina ny profebereny Tananandrano mpiara-miasa rehetra ao amin'ny fiangonana izay tonga nampahiranay tamin'ny alalan'ny fahasalaman'ny zanakay Andriamanitra ny manakaripasoavana ny amaly fitianareo izay dia mamira faraladidy 20 000 ariary ho an'ny fiangonana. Filazana farany vehivavy 13 taona mpianatra katekomena atao am-piangonana ihany mitady asa femme de ménage na salambana efa niteraka roa toerana manodidina na Tananandrano na lavitra tsy maninona afaka miantso ny larana alianao bro zany numéro zany raha mahalinanao dia tozy teo izay indray ny vaovao teto am-piangonana Androany entina antonan'Andriamanitra dia voninahitra n'Andriamanitra irery ihany dia mangataka ny mpiara-miasa maka mivoady. dia miarahaba ny olombavonjy rehetra eto amin'ny fitandremana Tananandrano Foiberenina. Mbola misy tomobile ihany 1727 TAP Kia io tomobile io petraka eo alohana tsena tompoko mba hasorona azafady. Dia toy izao indray ny voady masitsika voray amin'izao andro pasika izao vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ho afoizina arak'izay azo atao tompoko le voady ka raha misy mieritreritra fa tsy voavaky dia afaka manantona izy manamarina izany. Saotra Jesosy fa teraka soamantsara ny zanako, mbola petraka eo an-tananao Jesosy ny fiainanay rehetra, nanolotra vola 50 000 francs ho an'ny mahantra ny fiangonana. Manolotra ny ampahany tamin'izay nomenao anay izay Jesosy ny fitahinao no anaovana ny asa paka fandresena izao 15 000 ariary ka 10 000 ariary ho an'ny sarotsy ny feo, ny 5 000 ariary ho an'ny dada mangataka vavaka dada mba handeha tsara ny asa fivelomana. Jesosy eo indro izay manolotra anao ny fanadim-pihavanana mba hanaovana fanavotana ho an'ny taranak'Israely Ezekiela 45:17 tapany farany. Raisy Jesosy na dia kely aza fa vokatry ny fonay vola 2 ariary. Dia mametraka ny fiainan'ny zanakay telo menada eo am-pelatananao Jesosy. Misaotra anao fa nivaliny vavaka izay nataoko ka manolotra vola 2 ariary ho an'ny fiangonana.
Misaotra betsaka Jesosy nanasitrana afaka nivavaka androany Pasika na dia tsy afaka namonjy herinandro masinazy mangataka mba azo fahasalamana tanteraka manolotra vola 5 000 ariary ho an'ny pasteur dada. Voninahitra lehibe ho anao Jesosy Kristy velona amin'izao fety ny Pasika izao. Indro manolotra ny apahany borsa ho fanavaozako ny voadiko aminao dia ny ompanomponao mandrakizay 17 500 ariary ho an'ny mpanadio. Voninahitra ho an'Andriamanitra misaotra Jesosy tamin'ny arovanao ahy mba tsy ho tratro ny loza raha mpisaorana 100 ariary ho an'ny dada. Misaotra Jesosy tamin'ny tombonandro izay mbola nomenao ahy nahatratra izao andro Pasika izao ary nahatratra ny tsingeritaona nahaterahako indray apetrako ampelantananao ray ny fiainako. Manolotra vola 2 ariary ka 100 ariary ho an'ny dada, 100 ariary ho an'ny kamboty ny fiangonana. Jehovah noheriko sy ampingako izay nitakin'ny foko ka voavonjy aho. Ty Jesosy ny apahafolon'ny pension atolotra anaovana ny asanao 530 000 francs, 250 000 francs ho an'ny pasteur dada, 250 000 francs ho an'ny ambanivohitra ary ny 30 000 francs ho an'ny mpanadio fiangonana. Ny totaly 530 000 francs. Salamo 103:1-8 rako mpisaorana. Misaotra Jesosy satria nosotranao aho tamin'ny talata masina dia manolotra vola 100 ariary ho an'ny dada. Ny apahafolo-karena kosa Jesosy misy vola 2 ariary tamin'ny apahafolony hofatrano mialatsiny Jesosy raha izao vao manome izany mizara toy izao 5 000 ariary voninkazo ho an'ny altara, 5 000 ariary ho an'ny mahantra ny fiangonana mankasitraka izay mbola ho ataonao aminay. Dia raha sy mankalaza manome voninahitra anao Andriamanitra ray mankasitraka Jesosy mbola nahatrarana izao Pasika fandresena izao ta io izay dimy mianaka manolotra vola 2 ariary voninkazo ny fiangonana. Voady velona ianao Jesosy nitsangana dia hanangana ny fiainam-panahiny zanakay koa ianao. Manolotra vola 2 ariary ho an'ny dada. Pasika fandresena ho ahy misaotra Jesosy. Lehibe sy mahatalanjona ny asanao, olom-baovao aminao, efa nomenao voninahitra ny tenanao. Jehovah no atanteraka amiko fa mandrakizay ny famindrampony. Manolotra vola 2 ariary ho an'ny dada. Anniversaire razakany aina fenoasina 12 avril apetraka aminao ny fiainany rehetra 25 000 francs. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra ireriany bonne vacances pasteur dada manolotra vola 10 ariary. Ny vola tao anaty valopy koa dia 10 ariary ka raha misy fanamboarana tiana atao dia afaka manantony ianao. Misaotra Andriamanitra amin'ny fahasoavana nomenao ny fianakaviana izay mianakavy. Misaotra koa nasitrananao ny aretiko manolotra vola 100 ariary ho an'ny sary sy ny feo ary ho an'ny dada randrenatoandro 50 000. Mitotaly 150 000 ariary. Rako tsorana 20 000 ariary. Misaotra Jesosy nahatratrarana ny tsingeritaona nahaterahany zafikely roa lahy 12 marsa ary 14 avril feno rotaona mangataka fahasalamana ho azy ireo manolotra vola 100 ampiaingona ny altara masina. Salamo 103. Misaotra Jesosy fa nitsotranao izahay mianaka tamin'ny herinandro masina iny. Misaotra ihany koa tamin'ny famindrampo sy ny fitahinao apetraka ho fiainam-pelantananao ny fiainana efa mianaka manolotra vola 20 000 ariary ka 10 000 ariary ho an'ny dada, 10 000 ariary ho an'ny sary sy ny feo. Jehovah no mpiandry ahy tsy nanjava mahaory. Misaotra Jesosy fa nataonao nitsangana niaraka taminao ny fiainanay dia efa nivaly sahady ny valim-bavaka lehibe. Ampianaro izay Jesosy nampahendrena amin'ny fahasoavana omenao anay manolotra vola 4 ariary ho an'ny dada. Misaotra Jesosy no ny fandrosoana ny ara-panahy eo aminay. Misaotra fa afaka sigara faingana nafaka anay Jesosy 10 000 ariary ho an'ny sahirana. Misaotra anao izay Jesosy fa vita somatsara, voaloso somatsara ny trosanay mangataka vavaka amin'ny dada amin'ny asan'ny zanako. Iny Jesosy vola 100 ariary ho an'ny dada ny 10 000
ho an'ny sary sy ny feo ny 10,000 mangataka ny hira 462 amin'ny FFPM. Misaotra Jesosy amin'ny anniversaire 58 ans tamin'ny 16 avril 20 000 ariary ho an'ny mahantra ny fiangonana. Misaotra Jesosy tamin'ny fitahiana sy ny fahavitan'ny fianarana na azahoananao ambony indrindra. Salam 91 14 manolotra vola 20 000 ariary. Nofo rehetra tompoko dia hoentiny dada mody aloha dia hotinitiniany karaha misy ny mamaiky azy teneniny amin'ny fotoana mamety azy. Nisy nanolotra nofy dia nanome vola 5,000 ariary. Ampahafolo-karena 2,000 ariary ho an'ny dada. Mangataka vavaka dada mba hisy dossier karakaraina mba hivaly malaky. Mangataka vavaka koa fa mihetsika be ny tumeur nanolotra vola 2,000 ariary. Filazana maiky tompoko iakaviana mba hakisaka ny fiara 502 076 Kia Mornine fa misy urgence. Misaotra tompoko. Mba tsy ho avy amintsika tompoko ny ahatongavan'ny fanafitoinana mba haingakaingantsika azafady. Misaotra famindram-po sy fahasoavanao vonjeo amin'ny toe-poko sy ny fahazaran-dratsy ao Jesosy Kristy ampahafolony 9,000 ariary. Misaotranao izahay mivady noho ny sorehetra nataonao taminay. Voalohany nahatratrarana ny 750 taona ny fanambadianay. Ny faraka amin'ny 20 taona sy ny 7 taona nahaterahana na nahazahoana sy nahatratraranay indray ny zafiafy sady kambana amin'ny rahavavy. Dia makasitraka anao indrindra Jesosy noho ny famindramponao mahery. Mangataka Jesosy mba hifanara-tsaina mandrakariva satria ny fandeferana sy ny fitiavana ary ny famindramponao foana no nahatoy izao anay. Dia misy fanomezana kely ray alina ariary fanamboarana nampanaovin Jesosy izay namboarinao ny akany iny herinandro ny Paska iny. Manolotra vola ray alina ariary. Misaotra betsaka Jesosy fa ity olo-mahatra ity ny antso dia ny hain Jehova vola 2,000 ariary omena ny mahantra ny fiangonana. Jesosy malala misaotra anao izahay noho ny fitahianao anay. Iny misy vola kely Jesosy ray alina ariary ho an'ny dada mamindra fo aminay ary mamela ny elokay dia mba hampio izahay mba ho vita soamantsara ny mutation ny taninay nanolotra vola ray alina ariary. Misaotra ao Jesosy tamin'ny asa izay nomenao ay vita iny zao Jesosy ka indro aho manolotra ny ampahafolo ny karamako azo tamin'izany mba mangataka asa sy contrat vaovao indray nanolotra vola 265 100 ariary na 1 325 500 francs. Voninahitra asadratra anao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina noho ny fitiavanao anay ka nanolorana ny tenanay ho anao, nanoloranao ny tenanao ho anay ho faty teo amin'ny azo fijaliana. Indro tompony ampahafolony tamin'ny pension volana avril 50 000 ariary sombony tamin'izay nomenao ho an'ny pasteur Dada 25 000 ariary, ho an'ny pasteur Stéphane 15 000 ariary ary ho an'ny pasteur Anjatonirina 10 000 ariary. Tsy misy soratra 50 000 ariary, tsy misy soratra 10 000 ariary. Misaotra Jesosy tena tiako ianao ray alina ariary. Misaotra Jesosy amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao ary ny fitantananao ny fiainanay. Tiako ianao Jesosy ary mbola apetrako feno eo ampelantananao ny momba rehetra. Ampahafolo-karena 30 000 ariary ho an'ny dada Randrenatoandro 10 000 ariary. Misaotra anao zay Jesosy fa tianay ianao vola 8 000 ariary ho an'ny mahantra. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra nahatoy izao anay sy ny ankohonako ity indray Jesosy ny ampahafolo-karena notahinao ny asa fivelomana tamin'ny Paska ny famonjena vola 30 000 ariary ka ny 20 000 ariary ho an'ny dada, 10 000 ariary ho an'ny sary sy ny feo. Ambino an-tranon'ny fiainanay fitambarany 30 000 ariary. Misaotra anao zahay Jesosy fa mbola nomenao fahitana tamin'ny asako Salam 34:1 ity misy vola ho an'ny Jesosy 5 000 ariary.
misaotra betsaka anao Jesosy fa afaka ny ray latabatra anao ao androany Pasika fa navotana ka indro manolotra ny apahany tamin'ny fanambinanao ho an'ny dada Randrenatoandro vola 200 000 ariary. Misaotra Jesosy noho ny anniversairako 18 avril Rakotomandimby ary ny aina sambatra Odette vola 10 000 ariary ho an'ny dada mangataka vavaka ho salama sy ho afatrosa. Tsy misy soratra 2 alina ariary. Izao dada na nofy nahita raozy gasy dia nisy voniny tena tsara ary notangosako ilay voniny. Inona ny dikan'izany? Nanolotra vola 4,000 ariary izy. Mideranao izay Andriamanitra be voninahitra mangataka vavaka ho an'ny mpianatra sy ho an'ny ankohonanay ampafolon'ny karama manolotra vola 35 000 ariary ho an'ny mpitandrina any ambanivohitra. Voninahitra ao an'Andriamanitra misaotra Jesosy nahatraranay ny Pasika, misaotra koa nahasitrananao ay tamin'ny herinandro masina napetrako ampelantananao ny fiainanay sy ny ankohonako manolotra vola 20 000 francs ho an'ny dada. Misaotra mankasitraka indrindra Jesosy noho ny famindramponao ka tratra izao Pasika izao. Misaotra Jesosy, misaotra mangataka vavaka ho an'ny fahasalamana sy ny asa andavanandro, mangataka vavaka ho an'ny fahendren'ny ankizy sy ny fianarany manolotra vola 20 000 ariary ho an'ny dada. Solomboninkazo tompo misaotra tamin'ny tombonandro izay nomena ho an'ny Andrianina kely, misaotra fanomba sy ny tatanazy foana ianao manolotra vola 10,000 ariary hanatsarana ny sary sy ny feo. Misaotra raha eo ity indray ny ampahafolonymenao 17 200 ariary. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ho ataoko izany. Misaotra betsaka Jesosy fa tanteraka taminay ny teninao tamin'iny herinandro masina iny fa nahazo mpanofatrano izahay koa iny misy apahany atolotra anao 50 000 ariary, 15 000 ariary ho an'ny dada, 15 000 ariary ho an'ny sary sy ny feo ary ny 20 000 ariary ho an'ny tony fara. Fangataham-pitahiana Jesosy io, apetrakay aminao ny fahasalamana mampionona razana jatovo, apetrakay aminao ny mandrakariva ny fiainanay. Iny misy vola 5 000 ariary anasoavana ny tempolinao. Isaia 41:10 vola 10,000 ariary. Misaotra Jesosy ny fitahianao, misaotra an'ny dada vola 100 000 ariary ho an'ny dada. Dia izay indray ny voady masina teto amin'ny rez-de-chaussée 10, tany amin'ny rihana voalohany 7:30, tany amin'ny rihana faharoa 7:70, tao amin'ny rihana fahatelo 4 ary tany amin'ny rihana faha-4 kosa 4:20. Mitotaly 4:30 amin'ny 100. Dia manamarina mandrakarivo izany fa mihainy vavaka sy mamaly vavaka eto amin'izao toerany masina izao ilay Jesosy tsika ary samby nahazo ny fitahiana noho ny Pasika famonjena itsika rehetra. Dia tsy hay foana ny tsera aba tompoko ireo izay samba ny voatonga eto na ny mpamonjy Pasika fotsiny ihany aza hita avy teo amin'ny Jesosy anenao satria izay efa niteny fa ny masoko sy ny foko dia eo aminareo mandrakariva ny voninahitra dia ho azy rery ihany. Ny voady eo amin'ny rihana voalohany tompoko mbola tsy vita. Mbola mitoy eo anatin'ny procession itsika ndeha ho tanterahantsika ny hira tsy misy rehareko afa-tsy ianao Jesosy. Ataontsika ny fifaliana izany hira izany eo virana fanampiny tsy misy rehareko. Misy rehareko afa-tsy ianao Jesosy.
dia rotisantsika ny hira mba anomesantsika voninahitra n'Andriamanitra eo tratranao Jesosy dia mahafinaritra ny andininy voalohany ihany raha ataontsika amin'izao hira isa valo sy valo. Anisan'ny teny voatazoko tamin'ny toritenin'ny dada teo dia ny hoe sambatra izay tsy nahita nefa mino. Sambatra izay tsy nahita nefa mino. Ka na mandalo inona zany na mandalo inona amin'izao fotoana zao dia efa sambatra zay satria nino ny fitsanganan'i Jesosy. Zay rehetrarehetra mandalo amin'ny fiainantsika amin'izao fotoana izao mino fotsiny fa nitsangana Jesosy dia sambatra ianao. Andeontsika hitsangana n'olotra amin'izao fanatitra izao tiako loatra ianao Jesosy Yeah.
vavakantsika indray zany fifalianay Jesosy malala fa nitsangana tokoa ianao na dia tsy nahita maso an'izany an'izay tsirairay avy reto ny voalaza ny soratra masina hoe sambatra izay tsy nahita nefa mino ka ninninona mandalo eto amin'ny fiainanay androany Jesosy na aretiny zany na olany zany na taky ny ahoana ny alehibeany zany efa voasoratra fa sambatra zay sotra betsaka Jesosy malala mariky ny fifalianay Jesosy dia nanolotra ny fanatitra zay ho anao Jesosy satria no namonjy anay fa maty Kristy pasoka ho anay zany sotra betsaka Jesosy ka dia mba raiso reny na dia sombotsombony tamin'ny fitahiana zay efa nataonao hatramin'izay ihany ary voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any aleloia masina 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 Jehova tompony maro enko ny voninahitra ny tany rehetra amen mahazo toerantsika ry avy dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika ry havana ny amin'ny fahatanterahany fotoana tamin'izao tapany maraina izao dia mirary atsika mba iorona tanteraka ao anatin'ny finoana ary tsy verin-dalana intsony fa an'olo tena ho an'Andriamanitra hatramin'ny farany araka ny hafatra izay napetraka tamintsika androany amarana izao fotoana izao sika andeha ho tanterahantsika tokoa ny hira 570 hoe miorena mafy tsara amin'ilay vatosoa mandrosoa mifahara mifikira mafy koa dia ifikitra tanteraka amin' Jesosy isika mandra-pialan'ny fofinaytsika tsy raha avy itsangansika ny hira 570 no tanterahantsika ka ny andininy voalohany ataontsika ao alohan'ny vavaka sy ny tsodrano ary ny andininy farany ataontsika ao aoriana ny vavaka sy ny tsodrano ry Jesosy atanjaho ty mpanolo tena nao Mafitsara amin'ilay vatosoa mandrosoa mifara mifikira mafitro eny tompo manambara fa ho sambatra tokoa ka ho tsara miafara ny manompo maso vavaka isika indre ny fifalianay Jesosy nanatrika izao andro Paska izao lay andro anankiray nanoloranao ny tady mba ho sarangotonay tsiray avy mba hitondranay ho amin'ny famonjena misaotra Jesosy fa lehibe tokoa ny fitiavanao lehibe ny famindramponao fa zay rehetrarehetra izao tokoa no mendrika ho faty nefa noho ny aminao Jesosy Kristy Tompo lay nandatsaka ny ranao teo amin'ny azo fijaliana ho famonjenanay ary natonga anao Jesosy ho faty nalevina tany am-pasana zany no antony famonjena ka nitsangana anao Jesosy tamin'ny maty mba hatonga na hiara-belona indray aminao hiara-mandeha aminao ary ho velona sy ahery aty anatinay tsiray avy ianao Jesosy misaotra ny amin'ny fahatanteran'izao fotoana izao tsapanay fantatra efa teto ianao Jesosy nanatrika anay teto amin'ity toerany ty ianao fahalan'ny fonay satria zinona moa zay eo anatrehan'ny fahalehibiazanao eo anatrehan'ny fahamasinanao no mba nantsoinao iompifaliana aminao amin'izao andro firavoravona lehibe zao mankasitraka anao zay Jesosy ankehitriny Tompo mba hidongy aminao zay mba hianta aminao zay Jesosy ny amin'izao andro androany zao satria fantatra efa eto ianao mana ny etaetam-ponay izahay mana ny fanondriana mana ny fikasana mana zay rehetra mahatery anay ihany koa nefa Jesosy ka androany raha mba mety ianao
dia mba hiainy vavaka mangina izay asandratra itseray avy hoe ny amin'nisambatan'olona ianao jesosy hoe ny amin'nisandabilio ianao hatrany ambonindriana rehetrarehetrany ataovy tsapany ny olona ataovy fantatry ny olona fa mahatanteraka ny teninao ianao jesosy hoe eo akaikyn'izay rehetra miantso anao ianao ary izay miantso ny anaran'ny tompo izay hanofonjena mila famonjeny zay jesosy mila ny tananao zay jesosy mba hitantana sy hivimbina anay mila ny herinao zay jesosy mba hoerinay mila ny tanjakao zay mba ho tanjaka ihany fa raha izay raha zay mahaolombelona anay dia tsinitsinina mora midaraboka mora menjery mora kivo mora reraka fa sofa teo ianao jesosy lay tianay lay tsy mahafoy anay mety zary ianao hiain'ny vavaka zay asandratray lay vavaka tsy ambaravana lay vavaka tsy ambara vady amanjanaka lay vavaka tsy ambara amin'olombelona fa ambara aminao lay mpiainy vavaka lay mpamaly vavaka dia tanterao aminay jesosy ny teninao tamin'ilay jamba fahizainanao hoe inona ary ny tianao mba hataoko aminao iresaka aminao mangina ny mpanomponao miano ka mamaly jesosy. Ny etaetany fo ny fandrina mipololotra avy ao anaty izay rehetra bitsibitsika no teneniny molotra renao zany hitanao zany jesosy ary zay mino fa amaly ianao araka ny habeny indra fonao sy ny fitiavanao niza tonga teto jesosy efa nahazo ny fanasitranana avy any aminao dia hijoro vavolombelonao mandrakariva hitoro ny fahatsarahanao amin'ny olombelona rehetra niza kosa mbola ao anatin'ny aretina androany ianao aneo zany voninahitra ao zany satria tsy mba mizatavan'olona ianao ka hitondra fanasitranana ody any atokantranona izy niza ao anatin'ny olana ao anatin'ny ady ao anatin'ny lalatsarotra zay mbola diavina amin'izao fotoana izao ampandresy azy ianao satria efa nandresy ny fahafatesany ianao jesosy ary dia miara mandresy aminao zay tompo satria fantatray fa zay rehetra miaraka aminao tsy mba hidaraboka ary tsy ho lavo mandrakizay misaotra jesosy vavaka manokan'izay ho andray amandreninay dada arandrena toandro ianao lay tia azy lay fanifidy azy naniraka azo mba hampahery anay sy anolotsaina anay sy tarika anay eo amin'ny lalan'ny fahamarinana mivavaka ho azy zay jesosy anomezana ho azy ny hery ny tanjaka ny fahasalamana tao anatin'izay arerana rehetra nandritra n'izay fotoana nanatanterana ny herinandro masina izay ka hatramin'ny androany olombelona ihany izy mety reraka nefa kosa mino zay fa ianao lay mahery zay mipetraka ao anatiny no ampijoro azy indray andianany indray jesosy anatanteraka ny asa rehetra zay mbola apetraka ao aminy dia omeo azy jesosy ny fanahy mahery tahaka nefa nanomezana ho azy hatramin'izay mbola hitariany an'izao vahoaka marobe zao ary ny fiangonana manontolo jesosy zay nanatrika an'izao fotoana izao raha andeha ody dia tantana amin'ny tanam-pitiavanao momba azy ianao hitantana azy hivimbina azy tsy hamela azy ho irery fa hatanteraka ny teninao hoe ho aty aminareo foana tsy hamela anareo kamboty misaotra jesosy raina eo zay ny an-danitra ho amasinina ny anaranao ho tonga neny fanjakanao atao aneny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra meo anay nio ny anina saza ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raha isoa nitsodrano izay tonolona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ary Andriamanitra ny fahatsarana rehetrany ho ao aminareo tsiray avy izy ny hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra ka samy ho arovana avokoa na ny tenanareo na ny fanahinareo mba tsisy anatsiny eo anatrehan'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika dia mahereza mahatanja fa indro ao iny tompo momba anareo mandraka hariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao dia aza merikerika intsony aza matahotra fa lay Jesosy tianao lay fanitsangana tany maty mbola ombanao hiara-dalana aminao tsy hamelanao irery fa hatanteraka ny teniny hoe indro izao
no Andriamanitra nofo rehetra momba zava-mahagaga izay tsy haiko fa mbola an'io zava-mahagaga aminao Jesosy mandritry ny androm-piainanao. Misaotra Jesosy, anao ny toeranao ny anja, anao ny voninahitra izay fanao hatramin'ny taloha indrindra ary ho anao mandrakizay. Amen. Ry Jesosy aty-anjao ty mpanolo tenanao. Jesosy atanjao ty mpanolo tenanao, miangavy mitalao iteneno tombo aukare utena tao sai mikambana mina kani fuku alalau tiuvi utembulina aukare utena tao sai mikambana mina kani fuku alalau tiuvi utembulina. Dia ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any. Haleloia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, entiky ny voninahiny tany rehetra. Mahery isa daholo tompoko ny mpandray fanasan'ny tompo izany sisa no miatrika amin'ny firaisana tabatra amin'ny tompo.
zay tsy takatry isanany iafiany fefato zakawanay vaotsapany fona aza isa Jitumpo aza isa Jesus ifitia mana mana sayu marina aza isa Jitumpo aza isa Jesus ifitia mana mana sayu marina miarabantsika rehetra riavana natratra zao paska fandreseny zao raha tena niady teo amin'ny fiainanao ianao tamin'ny herinandro masina inona talohan'izany ataovy tafatsangana miaraka amin'ny jesosy koa ianao amin'izao androandroany hiala amin'izany fa ada lehibe natrehanao zany ataovy matsiaro fifaliana ianao manatrika nyzao fanasana masina zao tsika zao riavana jesosy mpandresy ary mbola ampandresy ianao no manasanao izy ny tombony zao fanasana zao ary faly izy iray latabatra aminao ary de izy moa ny teny nylaza hoe izao no mofonaina ilay mofo velona zay nidina avy tany an-danitra raha misy mihinana amin'ity mofo ty o jesosy de ho velona mandrak'izay izy izay mihinana ny nofoko sy misotrona rako no manana fiainana mandrak'izay ary zao no anangana azy amin'ny andro farany de hoy koa jesosy hoe ary naroviana azy ianareo no misotro sy mihinana de mba tsarovy tsy ho nandresy fotsiny tahaka zao de faly ohatr' zao tsika androany fa tsarovy lay fotoana ny aretany izay niarahantsika tamin'ny herinandro masina atsiaro anao aloha fa raha tsy nisy zay fangiry firiny zay tsy nisy zao fanasana zao ka ndetsika atsiaro azy de anao nira fa 7:20 ny andininy voalohany sy ny faharoa ataovy tsaronao aloha ny aretany zay izy vao nandresy tahaka zao hiara hitsangantsika rehetra anao zany iray zany Yeah.
miondrika ny lohana ampanajana ampaneitretena eto anatrehanao zay Jesosy. Faly zay fa nandresy ianao, nandresy le fahavalo zay natahorana indrindra le faratampony zay mahatonga na hitady fanafody raha vao marary zay hitady ody faty. Misaotra anao nefa zay nandresy zany ianao ary mampanantena anay fa raha mihinana n'le mofo latsaka avy any an-danitra dia ianao zany raha mihinana ny nofonao zay ho velona mandraka zay. Fampanantenana lehibe zany ho an'izay tena mino anao ary makatoza ny teninao zany. Misaotra anao zay mankasitraka fa mampanantena zava-dehibe matsiaro zay fa zay ny tokony ho faty tahaka anao, ny jalo tahaka anao fa nisoloanay satria lehibe ilay fitiavanao ary na ny kapokapoana sy ny velezina ny potena ny rotavina aza ny nofinao nalatsaka na ranao Jesosy. Tsy mba namaly tsy niteny fa ny fanantenanao sy ny tanjonao tsy maintsy voahavitra ao zay, tsy maintsy ho tonga am-pelantananao zay ary ho tonga ny an-danitra any. Misaotra Jesosy makasitraka Tompo dia ndreo Jesosy ireo famantarana eo ambonin'ireo latabatra masina izao matrena izao, ireo ny mofo sy olo ny tenanao io mbola tsy masina nefa tsy mbola misy hery, tsy misy mbola azo ny atao aminay. Ary io koa Jesosy ny kapoaka misy nireo rano miloko toy ny ranao ihany, asa tanan'olombelona daholo ny tonga eto. Miangavy Jesosy eto ianao no manasa anay, ianao no manatrika izao fotoana izao, ianao ny anatona an'ireo Jesosy. Miangavy ianao hamasino ny mofo ho tonga le tenanao, le nofinao ny potipotena ho zarainao anjaranay hazahoanay fiainana mandrakizay. Ary io koa ny rano kapoaka ianao ny anamasina azy ho tonga ranao, le rano velona miboiboika avy ao anatin'ny fonao, hamelanao ny elokay rehetra, hanadiovanao anay mba azo ilay anjara tsara ny an-danitra zay. Makasitraka Jesosy makasitraka dia ndreo koa ny mpanomponao dia konina zay andray ianao voalohany. Olombelona reo Jesosy mbola mitafy ote, mitafy nofo ota rakofina rasonao ary dia masino handray anao voalohany, handray ny tenanao, handray ny ranao, hitondra azy io eny amin'ny vahoakanao. Amasino mba homendrika ny hitondra an'izany. Ary ndreo koa ny mpandray fanasan'ny Tompo rehetra mino afa-tsisy ho tonga ao amin'ny fotsy mendrika izay fa vonina andray ianao, vonina hinana ny nofinao mba azo fiainana mandrakizay ary vonina hisotro ny ranao azo famelan-keloka. Misaotra Jesosy makasitraka anao zay. Ny anaranao Jesosy Kristy velona avy any Nazareta no angatahako zany. Misaotra Jesosy. Amen. Napetraka ny fiangonana. Ary Jesosy Tompo tamin'iny alina iny zay namadina azy dia nandray ny mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny zany ka hoy izy, ity ny tenako izay omeko ho anareo, ataovy zao fahatserovana. Dia tahaka zany koa ny kapoaka dia hoy izy hoe, ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako ho famelako ny elokareo. Ary narovina ho Jesosy ianareo ny mihinana amin'itony mofo itony sy misotro amin'itony kapoaka itony, manambara ny fahafatesako ianareo mandra-piaviko. Amen. Dia andeha fa efa voavoatra zao ny fanasana ho Jesosy ka eo ampizarana ny kapoaka sy ny mofo no anatanterantsika ny hira fa 70 sy 300. Manomboka izao satria tiantsika Jesosy nandresy ho antsika ary efa eo am-pelantanantsika fa tsy navelany mihitsy, tsy nanaitsy mihitsy izy hiala tamin'ny fampahoriana atao taminy fa tsy maintsy voaraintsika, tsy maintsy azy tsika. Dia manomboka zao mba henao zay feo lazainy, arao zay lazainy fa zay maharitra amin'izany ihany no vonjena 70 sy 300. Mba henao ny feon'i Jesosy ry mpanota very eo, hatsaharo reny ota zay mamery ainanao. Jesosy Tompo no miantso aoka tsy ho lavinao, dia ny mbola reny antso dia ny mbola reny antso
manatony ianao ataontsika zany hira izany mba elony femny jeso atsaro reny iota zay mamery ainanao zay jeso tompono miantso jeso aoka tsy ho lavinao de ny ola reny antso manatony ianao manatony zao no teny mpamonjy zao no teny zay lazainy aminao manatona ivonjy sy mpamela erikao indro tombo feno antra zao hanome anao soa ka ny eliko rehetra de ho afaka tokoa de ho afaka tokoa zao ny vavahaja idira sady lala toratady zay makao andansa zao de mofinaina sady ranonaina koa tsy mba misy miara-maina zay rehetra mitito indro efa maty ao anavotra anao anavotako anao moa tsy anotray ny fanainao zao ry mpanota mievera aoka zay niditranao manatona manatona endriavana jesosy mbola feny fitiavana nanolotra ny aino iaho tsy ny ainy fotsiny fa nijaly mihitsy niaritra ny fahoriana vidy ny tenatsika sy ny aintsika tsy ho very eritreretony zany izy ny kapona nataony rehetrarehetra potipotika ny nofo ny rano latsaka tsy niteny izy nangina izy tsy mba niteny hoe oka zay fa marary ary tsy niteny koa izy hoe tena raha mitsangany eto a de valiko faty ianareo fa ataoko miatra aminareo zao ny aretako zao teny an'izany izy ve fitiavany atsika zany mbola ty ary raha tena ty koa tsika de andeha hiain'ny feony zany zavatra tiany jesosy indrindra mba ianony feony mba iano zay lazainy mba arao zay lalana sainy ataonao manomboka zao misara amin'ny fahotanao misara amin'ny ratsy misara fa jesosy efa nanomana fitoerana ao atsika any an-danitra ary ka zay maharitra amin'izany teniny zany manao ny sitrapony zay eneny miditrany fa tsy zay mandray fanasan'ny tompo rehetra akory de hiditrany de andehantsika mbola toizantsika ihany ny hira fa roa amby fitopolo sy fitonjato zay hira zay tokony anetana ny fotsika andrisika atsika anatona an' jesosy 2:70 sy 700 manatona an jesosy izao jesosy mihitsy ny miantso jesosy manatona azy manatona haninona eo aminy ianao rehefa tafatonga eo anakitreny eo de hoy izy hoe manatona de mba mino am'izay an'izany jesosy nitsangana tamin'ny maty tiatsika ary velona mandrak'izay manana toerana tsara indrindra ho manina ao atsika raha mino anao mahavonjy zany jesosy zany fa orinao rehetra eto tany efa voalaza fa ny aretina rehetra zay rehetrarehetra rofotsika efa netiny teo ambony azy fijaliana ka manatona fa mahavonjy ianao izy hiaritra amonjy amin'izany rehetrarehetra zany ary de be fiandry izy
tena be fiantra rehefa manatony ianao ka mitomany amin'ny fonao rehetra na dia mena tahaka ny zaky aza ny fahotanao jesosy dia manaika hanovanao hanamboatranao ataoko tahaka ny ora-panalandray zany toetranao fananao zany be fiantra izy fa tsy mba mpamaly faty izy dia rehefa manatona azy tsika dia tsy anary ianao tsony izy zay manatona azy tsy solaviny mihitsy ozy tsy anary ianareo mihitsy ka dia nyteniny jesosy mientsoa amin'izay zao mientsoa amin'izay ny anarany mientsoa fa amaly izy amaly izy satria jesosy dia mpamaly vavaka ary dia rehefa mamaly izy hamaly ianao anome zay tianao angataony famelan-keloka fa rehefa nahazo famelan-keloka ianao omeny fo madio ianao omeny fo madio manomboko zao zany no omeny ianao ary tsy fo madio ihany fa miaraka tafiny eo velany ny fananao ny lamba fotsy ataotsika zany hery zany dia mieritrereta tsara foana fa mbola miteny aminao miantso anao jesosy amin'izao androany fandreseny zao manatona ary an' jesosy manatona Stella Christians,
mbola tia foana izy tonga eto tsika marobe tsy fantatra tena amonjy azy tia nanaiky azy tokoa ve sanao tahaka an'le fianakaviany lazainy teo fa fotoana vitsy fotsiny nanaiky anaraka an' Jesosy niditra pioma ny ray andro monja noho ny hafanam-po anaraka an' Jesosy rehefa aveo dia niverin-dalana indray miantso antsika Jesosy ry havana hoy izy orpanoto orpanota mba mievera tsara am'izay mora tapitra n'izy zao andronao zao e sora riva sora pito so afa-kerinandro tsy fantatrao zany mora tapitra ny andronao evero fa ho avy anie Jesosy ndray andro so de efa mba niteny efa nanafatra efa niantso ny angavy mba natonanao anoloranao ny fonao itsara izy andinika ny tenanao sy ny raharaha izay nataonao akaiky zao ara le farana aminaina zay ijinjany an'izao tontolo zao ka de tsarovy fa ny tomponaina ihany anolotra zay ho anjaranao na ho anjara ratsy io valy ny asa na ho anjara tsara zay omeny ho atsika de ataotsika ny rafa raiky am'y 700 eo mpanaovantsika zay fizarana zay mbola tsy vita mpanota ho mba mievera tsara saitsika panota o mba mievera tsara fa morata pitrany androna evero fa ho avy ny pitsara andinika ny rara akaiky zao ny fararaminaina akaiky izay ny fararanona zay ijinjany zao tontolo ny zao tontolo ka de tsarofa ny tomponaina vifany anolotra zay ho anjaranao olotra zay mamafy araka ny nofy ijinja fanombana lehibe zay mamafy araka ny nofy ijinja fanimbana lehibe zay mamafy tsara amin'joto zay mamafy tsara amin'jo omeny tompo fitsara be ny tompo fitsara zany fitsarany zany de vokatry ny rano tomponao izany fitsarana isa de vokatry ny rano tomponao ny rany tompo zay nalatsa ny tatiakanzy zay nalatsa ny tatiaka amontsy anavitra eno ny mpamonjy be fity eno iny mpamonjy be fity zay voaombo noho ny elokao miantso mafy izy hoe avy izy hoe andray ny raha anitra olo mofo anankiray atapatapaka tsy hitako le izy te le mofo anankiray fa tia tapany afatsy endriavana eny ampelantananao eny zao Jesosy dinio io le nofo ny potipotena io le raratratraina nahazo anjara ianao androany manana anjara ianao ary raha mihinana niny ianao izy manana anjara fiainana mandrakizay raha mino ianao eny atananao eny koa le rany zay fa nataony fanekena hoe fanekeko amelako ny eloka reo raha miala amin'ny ratsy fanaonareo eo anatretsika zany zao ny tenin'ny Petera hako fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volamena na ny volafotsy na navotana anareo tamin'ny fitondran-tena dala zay azonareo tamin'ny entin-drazana fa ny rason'ny Kristy dia ny rano zanak'ondro tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina dia hoy koa Paoly tamin'izany
jereo ny azo fijaliana, jereo io tsy mipetaka teo io raha tsy nandeha teo Jesosy. Jereo ny azo fijaliana fa teo ny namonjenanao, teo ny namonjenanay, ary teo koa ny nanaovan'Andriamanitra fanekena teo amin'io azo fijaliana io fa nataony hoe firenena masina ho azytsika. Ary teo amin'io azo fijaliana io teo Jesosy niantona teo, nombona teo, naratra be teteny rany teo rehefa hiala ny ainy, efa hiala ny ainy fa kely sisa dia nijery ny banjina ny olona nanodidina rehetra, ireo le namono azy, le nandroro, ireo le niteny ratsy, ireo le nandangy, dia voly azafady. Teo Jesosy ny tompony masony nangoraka antsika ny foly, nangoraka ny mpanao ratsy, ary hoy izy hoe raha eo mamelao ny elokireo tsy fantany ho azy zay nataony, satria ny rana fotsiny izy amono anapotika andatsaka ny rany, tsy fantany ny antony mamela ny elony izy fa tsy fantany izay ataony. Ataontsika aloha anao fanekena amin'ny Jesosy tsika. Eny tananao izy manaova fanekena fa manomboka androany ianao tsy ho an'ny Satana tsony, tsy ho an'ny zao tontolo zao tsony, fa manaova fanekena fa any Jesosy ianao manomboka zao, ary mandra-pahafatinao ataovy zay voadinao zay, ary aza mivadika tahaka le olona nafana fo amboalohany ndray andro manaiky an'i Jesosy fa ny andro ny ainany nataony ho an'ny Satana. Anao atompo manaova fanekena eo atananao ny rany sy ny nofony. Indiny voalohany ihany ataontsika. Tonkiratsika teo hoe ataovy manakaiky ny lany vonao zay nivodra Jesosy. Ataovy eo akaikin'ny Jesosy le mitete amin'ny rano foana, mitapify eo foana ianao isan'andro. Aoka ny rano Jesosy no amonto anao ampibebaka anao foana, andiny tena fa raha mamadika, raha miala eo ianao mamadika raha marina ianao. Ary dia ho lasan'ny Satana ianao dia ataovy marina ny tonkira hoe ataovy eo akaikin'ny lany vonao foana mba ho sasanina rano Jesosy isaky ny manoty ianao. Andeha anatona ny Jesosy ary tsika mba azotsika azo ataony anatona ny tongony Jesosy manatona azy zao, miondrika azy Jesosy. Andeha anoroka le tongotra ao fa zay ihany mba azotsika raisa, zay azontsika tao fa masina izy. Anoroka ny tongo masinao zay olona tsy mendrika Jesosy, tsy mendrika anao, mba havaozy amin'izay, mba havaozy ho anao. Ataontsika zany dia hitsangana isika rehetra.
handro ity ny tenako izay omeko anao azahoanao fiainana mandrakizay dia misaora azy ao anatinao. Misaotra Jesosy, makasitraka Tompo a fanomezana lehibe tsy voavidina ivola amin'ny karena. Na ho tadiavinay mandra-pahafatanay aza ividiananay zany fiainana mandrakizay zany. Tsy ho azonay zany Jesosy. Fanomenao maimaim-pona ho anay. Ka raha mihinana zany nofonao, potiky nofonao, le mofo avy any an-danitra. Hoaninay am-pitiavana, hoaninay am-pinoana, hoaninay am-panajana, ary atahoranay ianao. Mba hanajana anay ianao mandritry ny androm-piainanao. Dia andovany zany zahay. Misaotra Jesosy. Makasitraka fa tsy voavaly, tsy voavaly, tsy voavaly Jesosy. Ny fonay ny atolotra eo anao. Makasitraka Jesosy a. Amen. Dia tahaka izany koa ny kapoaka, hoy Jesosy hoe, sotroinareo ary ity, fa ity no rako, dia ny amin'ny fanekena izay alatsaka ho an'ny maro. Ho famelako ny elokareo a, dia misaora azy ao anatinareo. Misaotra Jesosy. Makasitraka Tompo na ranao tsy mba vodina ety ambonin'ny tany tsy misy rano azahoanay famelan-keloka. Fa natao batisa be dia be ny anaty rano ary zay rehefa tsy nibebaka tsy manadio anay zany, tsy manafaka anay zany. Fa ny rano kosa rehefa nibebaka eo anatrenao zay menao maimaim-pona zany, manadio anay, manafaka anay amin'ny lotonay ary mahavoavonjy anay passeport idiranay any an-danitra mandrakizay. Misaotra Jesosy a, ianao ny tena sakaiza tsara, tena tsara. Hoy ianao hoe ianareo aniny sakaizako hoe raha manao zay rehetra andadiko anareo. Raha mihaino ny feoko ianareo ny sakaizako. Tsy ataoko hoe mpanompo tsony fa efa tena mpiara-miasa kaiky. Ary zay rehetra nambarana ray aho dia ambarako anareo. Misaotra Jesosy. Makasitraka Jesosy. Jesosy sakaizana, Jesosy ana, sady tsy mahafo, Jesosy ana, voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro. Endrika ny voninahitra petraka isika rehetra. Eo mpanangonana ny fanatitra sy ny kapoaka dia hira ny korala dia mba handinika zay rehetra voalaza ao tsika fa aza natao fotsiny hoe vita zay ny fandraisana ny sotro sy ny hinana fa mieritrereta indray zay tononkira ambaran'ny korala amintsika fa mbola miteny amintsika Jesosy a miano zay lazainy. Sa te kyo manu tu mai mula
ilay fonawa tsy banana meloka fanana fiaka tsoperatra kapavaova tevatsapako vaianara tsy nafoyana tsy fonyana achamisa enziavana ao anatinao zao Jesosy velonao le nofony sy le rany velona ao anatinao izy raha raisinao raha ekenao ary aza vela hiala ao tsony ary izy miteny hoe raha tiay ianareo dia aoka ianareo hitandrina ny teniko hitandrina ny didiko ary ny afatra farany menatsika rehefa avy nandray tetintsika dia misaotra atsika izy fa manafatra atsika zay tena vonona hiaraka aminy zay tena vonona hiaritra ny mafy tahaka ny aretiny mba azahoantsika mamonjy ny hafa mamonjy ny tenatsika ho tonga ny an-danitra koa dia raha tsika mijery miara-mamaky ny afatra omeny atsika fa tena tiatsika izy ry havana tena tia ka raha tena tia izy mba harao ny teniny harao zay lazainy Koritianina voalohany toko 10 Koritianina voalohany toko 10 dia ny andininy 20 tapany by aloha no vakitsika Koritianina voalohany toko 10 dia ny andininy 20 tapany by ny fehizanteny farany amin'ny andininy 20 dia mitohy amin'ny andininy 220 rehefa samy mahita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy koa tsy tiako ho mpiombona amin'ny demonia ianareo averiko koa tsy tiako ho mpiombona amin'ny demonia ianareo tsy mahazo misotro amin'ny kapoaky ny tompo sy ny kapoaky ny demonia ianareo tsy mahazo mihinana amin'ny latabatry ny tompo sy ny latabatry ny demonia ianareo amen zany ny afatra tsy tiako ho mpiombona amin'ny demonia tsontsika tsy tia niaraka amin'ny devoly tsontsika manomboka androany ry havana ary satria tsika izao fa voaomana ny sakafo any an-trano any efa mipetraka ao dia asa ny menamena ny mavomavo ny zavatra fisotro ary ny divay ao reny anarana fa atao hoe olo manan-kaja raha mihinana an'izany manafatra anao Jesosy fefa avy nihinana teto amin'ny latabatra ny ianao teto nihinana ny nofony sy ny rano manafatra atsika izy tsy tiako tsony ianao iray latabatra amin'ny demonia any velany any efa nisotro ny rako teto amin'ity latabatra masiny ty ianao androany tsy tiako tsony ianao hiara hisotro amin'ny demonia any an-trano any fa sao dia efa ao an-trano ao miandreo satana hampihinana anao indray hanyle raha efa nisotronao teo zay ny afatra omenantsika hira maranantsika ao aorianany vavaka sy ny sodrano dia ny hira fa 430 tompo malalo andehanao voady amin'izay fa mpanjaka samy mpanjaka atsika izy androany taomy amin'izay afaresy lahatra tsy anao an'izay ny lazainy izay tsony noho ny famonjena vitanao endry tompo tsy haiko adinoana ko anio ry mpandray fanasan'ny tompo andehana vao ny fanolora-tena
andeha hiala amin'ny ratsy fa nao tadidio zay teny hiala amin'ny latabatra tsika sao dia efa nididina ny latabatra satana sady mbola misy raha mbola misy azafady mbola misy tsy navita hony any amin'ny deuxième tazy dia anao hira aloha tsika zany ary efa vita ve ho ny tompoko après tony jiro raha efa vita ny anankiray mbola tsy mirehatra rina voalohany io mbola tsy mirehatra zay eny tompoko andeha hitsangana daholo tsika hivavaka mivavaha mifonao mihitsy atao hoe niaraka tamin'i Jesosy ianao ao anatinao izy zao haza mivoaka maina fa ento Jesosy mody miaraka aminao arao ny lazainy rehefa tonga ny trano vavaka tsika misaotra Jesosy misaotra indrindra Jesosy tena tianay ianao ary mariky ny fitiavanao nefa nylazanao fa vady ho ampiakarinao an'izay rehetra ary raha vady ampiakarinao dia karakarainao ho tsara tare ho salama tsara anamboninahitra ary ho tonga ny aminao any an-danitra ny fanirianao ka na dia fa ratsy potiky ny ota ary zay tamin'ny fiainanay navozinao zany tamin'ny nanoloranao ny tenanao navelanao kapokapoana rahadratra nangiry na daninandro fa tsy niteny ianao fa maminao loatra ilay amonjy ny malalanao zay latsaka eo amin'ny vovoka zay simba sarava ny fiainany zay efa lavo efa nenjera ny fiainany maminao loatra reny dia tsy nirarahinao zay kapoka mafy zay fampahoriana rehetra ny aretanao Jesosy saotra Jesosy makasitraka tompo lehibe ny fitiavanao nanaiky ho faty ary na dia teo ambony azo fijaliana ary mbola nangataka tamin'iray ny amelana ny elokay zay adala sa ratsy mpamon'olona vetaveta mpamadika anao Jesosy dia mbola niteny ianao ray eo mamela ny eloka izy ireo tsy fantano azy ataony saotra Jesosy makasitraka ankehitriny dia niara-nihinana teo amin'ny fanasanana nasanao anay izay atolotra ao anay ny nofinao ary nampanantena mihitsy ianao fa zay mihinana nyzany nofinao zany hanana anjara ho velona mandrakizay ary na dia ho faty ary zay fa tsy maintsy maty fa ho avy ianao anangana anay ary any amin'izay hitoeranao no hitoeranay rehetra koa raha miala ity misaotra Jesosy makasitraka anao nampisotroanao ny ranao anadiovanao anay ny velany ny anatiny ny fisainanay ratsy manolotra ny ratsy foana ny fonay mankahala tsy mitahiry fatezerana foana anao andolo-po tsy tianao zany ary dia ny ranao ny tianao anadiovana anay mino hafa efa madio zay araka ny teninao hoe efa madio raha teo ianareo noho ny teniko ka dia tsy handoto ny tenanay na ny fonay ny fananay tsony zay Jesosy fa hipetraka eo ambany lany vonao amin'izay ka raha manota dia matsiaro ibebaka ary ny ranao hitete aminay hatrany amela ny elokay misaotra Jesosy makasitraka anao eram-po eran-tsainy zay isaraka zay Jesosy andeha ody hialy eto sahada dia tsy fantatra izay fandrasan'ny satana ao ambadika ao tsy hainay izay efa hevitra satana omenanay na dia eo momba ny sakafo fotsiny azy fa zay rehefa ivoaka eto tsy ampy ny jus tsy ampy ny desera tsy ampy ividy daholo zay adinonay sahady ianao fa halanao zany tsy manaja ny andronao zany aleo aza miafy tsy misy amin'izay tsy ampy toy zay andika ny didinao sy ny lalànao ianao Jesosy efa mandinika anay ny amin'ny sakafo hovatanay any ambony latabatra any misy ny manana ny ampy efa tsara sy mendrika nefa vao maika lay tena mpandoto nandoto ny ranao nanao tsinitsinina ny ranao ary dia efa vetavetany eo masonao nefa zay mihevitra fa zany ny tsara indrindra izay efa namadika anao sady tsy ny ray andro akory fa mety minitra vitsivitsy hofony zay Jesosy ka dia mamindrafo aminay andeha ody zay fa namaherinao anatinay Jesosy anymesainanay foana araka ny teninao hoe anymesainanao sy ampianatra anao zay lalanao tsinjonao an-tranony masoko ka nymesainanao antanio aho Jesosy rehefa misy tianao atao
aza manaonao foana mba tsy azahoanao eloko avaovaondray makasitraka Jesosy rainay izy eny an-danitra ho amasinina ny eny anao ho tonga ny eny fanjakanao atao any eny sitraponao ety atany ho tahaka ny eny an-danitra meo anay n'io ny anina sahaza ao anay ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra nay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay raisy ny tsodrano zay tonono Jesosy tianao tiatsika nanolotra ny aina ho atsika hoy izy aminao hoe malalako any ianao le tiako indrindra ianao tsy foko anao tsy tiako lasa ny demoni itsony tsy tiako handevoziny satana itsony ianao efa vitako tomboka se tomboka vatsy eo pelatanako ianao ianao eto tany ary ho mandrakizay mandehana ho Jesosy fa milo lalana anao hatrany tsy andaona hafoy ianao fandravina zay mikotontaona rehetra eny amin'ny lalaka lenao vonina hanampy ianao satria tiako ianao tianao hatramin'ny farany ary mbola vonina nompo anao hitaridalana hitantana anao mandra-pahatonga anao any amin'ny fanjakan'ny lanitra makasitraka Jesosy anao ny dera anao ny aja anao ny voninahitra ry Andriamanitra masina indrindra ry Jesosy Kristy le velona mandrakizay ry fanahy masina mpanavao ary ho aminay mandrakariva Jesosy teny efa nampanantenanao ny fiadanako nomeko anareo ary ny fiadanako anie ho avelako aminareo ka dia mandiana amin'ny fiadanan'ny tomponareo hatramin'izao makasitraka Jesosy amen tompo malala ny andiny voalohany ataontsika ny andiny faharoa ny ataontsika andiny faharoa tompo malala lay azo fijaliana ny aretanao toka azo fijaliana ny aretanao toka ny aretanao mpamonjika no nanehoanao fatinao ity mpanompo zay tsy mendrika ho anao akory atsangano ny tanana fanio ny alavozanao ndray fanio alavozako rehefa nomboko anao fa tsy ho voavarito izay atolotra ny fitiavana natolotra karaisoto ejero resy atsakamy fiainako ho voninahitra zany voatanay Jesosy ataony eo aminao tsy vadika amin'ny fanekena tsy hamadika anao tsony voninahitra ny eo anao irery ihany alleluia masina Jehova tompony maro endrika ny voninahiny tany dia ho tanteraka tokoa ny zany amin'ny anarana ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina dia mipetraka tsika ry havana dia mba miandro ny fandaminany dekona fa aza dia tonga dia mandeha misisika mandeha miditra mivoaka sotra tsika toko dia samy tahiny Jesosy malalany Jesosy tehirizy ny fitiavany atsika toko
toujours